Nosoratany Jade John Fanembinintsoa. Ho velomin'ny Ony Miajanirina miaraka amin'ny Rija sy Niaiza, Arliva, Frank, Le Mec ary Taina Nantenaina. Roland Ramanatsony nandray feo. Anjarliva ny nanantotosa. Andro voalohany. Fa hoaiza vao maraina ty sery Jesse? Aza mifanontanitany kely zanga mbola nanontany zina leny laka. Efa samy lehibe koa ranga de samy manao zay tiany ataony zay ray vonina zay ray mahazo tombony. Amin'ny mahazoky ahy de mahatsiaro manana dido amin'ny anjara fitenenako ary tsy sasatra miteny amin'izay fa tena tsy mahasora dito no andehanana any velany any. Felanga dada no misolo vava azy amin'ny fananaranaka Jesse, sahira-tsaina ane dada amin'ny fitaizana antsika indrindra fa ise satria lasa miova be se olona tia mivavaka sy manam-pahindrena taloha de lasa nanjary malaza ratsy any ivelany any, lasa tia revy sy maro vehivavy ankehitriny. Ka ferako ranga zany arazafady ala andehanako fa aza mibandalana ka de ka mazo any efa sasany andro za mantsy miantoka an'irevy aniko. Eny efa lehibe tokoa sena de zandroko aza mahalala ny tokony ataony se kanefa na izany aza tandremo ihany zay ho namana fa misy izy ireny ane mpamarina ka de mahazo tosy ary de mba teneny kely rabainina fa ny moto any aloha no entiko zay de mahazo to miasa tia midona kely lara ilainy moreva tsy mila mola de entiko ny oko zao fa misotra. Tena niova Jesse, na ny fomba fitafiny na ny fomba fiteniny, ny fihetsiny sy ny zavatra ataony moa de fa tsy lazainy intsony. Fa inona malasa sena ny eto? Ay ve dady? Ary lasa izy Jesse to tsy hitako nefa andro vao maraina be. Manomako manano reto fitaovana entiko andeha ho any an-tsara eto andeha andro miamanosy sy ireo ondritsika mantsy. Tonga maraina be teo ilay azara fa mararo hony izy de tsy afaka sady nasainy teny amin'ny dadany zany Jesse indray lasa nivoaka any fa tsy haiko hoe hoaiza na hoaiza. Nanafatra fotsiny izy hoe le moto any dada hono no entiny. Zany efa masaky ny mpandro ao nefa ny sakafotsika de ana aloha se misakafo sao nonany fa Jesse zany efa lasa marainako. Aniraka mpanampiray anatitra ny sakafo ny sehiny tsara atoandro. Lazao ny mpanatika zay atany any sera atoandro zay. Ay ndao ary ino tokoa ny se miaraka amin'ny moto. Kosa efa tonga se efa ho mbala daholo zany ny omosy ny ondray manositsika efa vita ka. Ndana losa sao madio ary ny tanana fa avy nandroaka sy ny safosafo ondray manosy isakafo sika. Fa volay ho aty fiairany ty Jesse nanomboka ovinandray moa izy se io mianatra mandray alkôla sy mamy toy izao miditra ny trano. Ay ve raha roboka roany ary tsy fara raha tsy vita mihitsy ny fahatany rako ao tsara miady manolona tany koa ngano to solatra be ny tanana sa ninjery tanana tatatra ary mamofona zava-mahadomelona koa angise zany jiara raga zava-mahadomelona firary ty azy fa inona loatra ry Jesse no tsy ananany se eto any velany ihany se no mitady fahorina toy izao. Za tsy mitady fahoriraka fa mampijaly tena. Tsy mampijaly tena koa fa manala azy satria tanora de na andraso aloha zava aiza ve ka midy lava atao trano ato isarandro marotra no josi de nataony se aiza sy natao inona daholo zany reny fananarana be de be nomeko any se reny ka antanio any Joseph izy ny tena miaino sy manaraka an'irery
Ilozako aloha nareo fa isaika. Dia iza zany nanatitra an'izay teo ka tsy mino mihitsy aho mantsy hoe iseny mbola nahazaka mo to. Fa tena refona be koa ve ny fahitanareo azy hoe a? Za ihany nitondra moto fa izadray arika. Fa zary hoe nenjera be za de risimba le moto de ny tanako akavity io nisolatra sy naratra nandeha raha io. Efa tsy maninona io ka. So agoge bandy fa nanao kasika fa ratsy zany. Efa nitomany anareo ngamba fa hoe lasa olo jese maditra. Raha mitohy mihitsy zao ataony se zao de tsy maintsy anaraka hatramin'ny ainy se ka. Ary ny namany se tsy ahavonjy any se mihitsy akory na misy loza mitanga se. Azafady kely le fanasoketanan'ny akavalay a. Ny aliny ekipako reo milamina be daholy. Sady reva talorona koa raka zao a. Ohatra tsy arakareo mihitsy le atao hoe maka fifiainana ange. Zany io ihany fa andao aloha sasana ty tanana feno raha e. Efa mivoto sady diovina de soloina koa reto akanjo maloto miosopotaka fa mamenatra. Attention. Oka tsy kitikitika. Aleo aloha za tonga didosy fotrany takany revinay milehibe teo e. Azafady lalako mba tsy tenenako hoe mbay e. Inona loatra reny na tonga ny jese anao toy iny e? Ny fampianarana nataoko azy mirahalahy ve midy loatra sa namany any velany any no mitarika azy anao an'ireny fihetsika reny? Tsy maintsy ataoko izay iverenany amin'ilay fitiavana voalohany ary za mihitsy no amerina azo amin'izany. Adidiko zany amin'ny mahazanako azy. Izazady se efa miomakomana miaraka amin'izato fitafy tsara tare sady lafo vidy amin'ny andro vo maraina. Ay ve rahabenina iampy sambandika ahoana misy tianao kaozina nga? De efa niovatra amin'ny fomba fiteny koa zanako a manandresaka atao aminao raha sitraka ao. Ka zange mihaino anareo mandrapifatotra ny kiraroko e. Fatao vengana fotsiny fotra amin'ny maika be tiako mihitsy ny fifanakaloza-kevintsika mianaka alohan'ny voany se nefa e. No ary jese nisy zavatra nataoko na nataonay anga nampalailo an'se. Ve zany tsisika. De aleo amin'izay andefa efa vita ny fatotra kiraroko e. Tsy anotanitsony aho hoe hoaizy se fa inoko hoe misy namana mampirisika an'se any satria zareo mahita fa morambakainy se ka azon'izy ireo atao amin'izay itiavana azy. Ary zany naman'se zany de tsy hitondra ny seho any amin'ny toerana ambony fa apety any seho ambany. Ary raha misy fahavoazany se de iseno ataon'ny fanalana sy fiomezana ary de anakorany se izy ireo fa tsy anarina akory. Ka vita ve ny teny dada fa maika e? Vita ngamba ka. Teny fo ihany zany saingy manandanja ka anjarany se ny mamakafaka azy. Fitenenana no anjarako fa anse ny fanapahan-kevitra. Ny anjarako de miteny amin'ny fananarana sy mitondra mbavaka anareo zanako. Mifaliry zatory de mbola tanora ozy izy ny soratra masina. Areo ka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro ny fahatandroanao ka mandehana any amin'izay sitrako ny fonao sy jeren'ny masonao. Ka tsy azoko hoe inona blemy maramba manala azy zaika saingy adinony se ny toy iny nefa ako fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetra zany. Teraka talohan'ny se ka tsy tiako nizorany se amin'ny lalan-dratsy efa nidiaviko taloha. Foro izay misaotra nandray fitenenana fa tsy hito ihany ve rehefa leo ahy e. Ampio atompo amin'ity fanabeazana ny reto zanako reto fa tsy efako rery zany ankehitriny amin'ny maha-olombelona. Fonga data izy moa aiza fa mety any ambony aina angamba. Ary mba tonga aloha indray se zany androany mbola tsy nilana akory ny andro. Dinona ny tiany lahatongavana amin'izany ka? Tsy misy ka. Ay fa aly fotsiny fa sady tsy mamy se no tonga aloha de mba tsy miasa sainy dada. Ary ngaloha tsy niarak'andro indray no to tazako ato e. Ny solotoerana ny Eleazara fotsiny aneny nataoko fa narary izy teo e. Zao izy efa sitrana de nandray ny asany. Ka tsy zany lesy fa zao nakavola tao amin'ny fitoeram-bolany dada fa hitako mantsy ny fanasiany lakile.
Maninona? Zany e, maromaro any nalaiko tao mino aho fa tsy araka dady zany ka tandremo ela sao de mitatany mazava milava izy zany Dia andainga zany raha manontany izy. piasa be dehibe ireo ve tsy reo no ahiny Kanefa tsy misy mahalala ny momba ny hevitry dada fa tsy zaseko ohatrany dada. raha sindra manontany fotsiny izy de akombony ny vavan'lahy de ampy zay fa tsy eo ela miseho masina aloha amin'ny papy eo sa ela raha nitsiko any rahalany lahy ray tapo amin'ny laka Meloka sy mipiraitsy-kombakomba de mitovy avokoa toetra ratsy ny ese sady ny ato an-trano ihany ve norobaina. totra mba tezitra kanefa na izany aza mitezera fa aza manoty Ono aiza zao zany voly zany nataony se hitalahy ty kitapo kely maintimainty ty reo jereo zao reo ihany nalaiko tao ary to vola be de rehefa lany iny de ataony sefanao zao toetra ratsy zao. Oetra ty malaky se olo ty fa naona no manao lako tampoka naona ny ty manao sito mairotro zany moramora ihany na fa elange tsy ampiara omeko ze lahy efa reraky ny asa io ka tsy ambe zany se de miala tsiny raha ampiasa hery indray aloha de moka ho azony lahy ty iny zany sipaka oetra ty fotsiny iny zay akan'iny malaiko maty akiboko ahoana tsy ady amisia fa miaro ny tenako sy ny voninahitry dada ka miala tsiny raha anohatra ka mitsangana ary efa maninona tokoa moa raha zao izy lavo zao no mandeha mandositra aleo ze rahako amity sy ty mitapindoany de ze fanarahana izy mianako fa ny vola be kosa tsy averiko tsony tiny an'lahy be lasa zay maty atapindoako areo afiangananaingana ny be fa sao de rendrabainao reo mpiasa kely reo vao mitady hafahafa io tonga de meko ny sazaso nandeha raha mitsy ny lohako marina sao de mba nandray an'ireny zava-mahadomelony ireny ary jese mampalahelo ala izany fa inona ny ato ry Josia oay fa inona ny ataony semitorevaka eto de fa naninona koa ty vazy vaky ary to mandeha raha koa ny lohany se fa nisinona ao aloha mitsangana de tantarao kay mila mandray fanapaha-kevitra amin'ny jese anao ry dada fa naninona ny jese za ndrainge nilany ady teo sady nanaovany vava de iny izy ny lasany mampalahelo kosa zany fa inona nefa ny antony zay fotsiny aina hiatra manaina mihitsy ny fetsiny fa mila mitandriny sika aza matahotra anao fa nampy anao nosoratany Jed John Fanimbininitsoa novelomin'ny Onimiajanirina niaraka tamin'ny Rija Sinaiza Arliva Frank Lemek ary Taina Nantenaina Roland Ramanatsony nandray feo Anjariliva ny nanantotosa Bola itoy